Ali miarabantsika rehetra na tratra ny fotoanandroany ahafahantsika manohy ny fampianarana hiara hivavakantsika. Misaotranao zahay ry Jesosy Kristy Tomponay ny ahafahanay manohy indray ny fampianarana izay atao mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy, ahafahanay mahazo finoana velona eo anatrehanao. Dia mahatoky manana anao zahay fa tsy irery fa ianao no miara-dalana aminay araka ny haben'ny famondram-polo misaotra Tompo. Amen. Hanao fampitinana aloha zany dia avy eo tsika manohy ny fampianarana izay nataontsika. Amin'ny ankapobeny ny bokin'ny Apokalipsy dia anankiray amin'ny boky atao hoe Apokalipty, izay tsy hafa fa boky milaza faminaniana, nefa atao amin'ny fomba miafina izany faminaniana izany mba tsy ho fantatra ny ambara afa-tsy ny olona vitsivitsy izay ao anatiny ihany. Amin'ny testamenta taloha dia efa misy ihany ny boky apokaliptika tahaka ny bokin'ny Daniela, Apokalipsin'ny Enoka, Apokalipsin'ny Abrahama, Assomption'ny Mosesy, Apokalipsin'ny Mosesy. Fa ny fantatsika moa zany dia ny bokin'ny Daniela. Ary hita amin'ny testamenta vaovao koa ny bokin'ny Apokalipsy dia ny Apokalipsin'ny Petera, Apokalipsin'ny Paoly, Apokalipsin'ny Jaona. Ny Apokalipsin'ny Jaona moa zany no hitantsika fa ireo ambin'ireo dia tafiditra any anatin'ny asa soratra izay tsy voasokajy ho anisan'ny anarantsika. Ka anatin'ny boky literatiora zany ny boky apokaliptika. Raha jerentsika indray mijery na tonga ny bokin'ny Apokalipsy dia noho ny fanososen'ireo mpanjaka ny firenena Israely tany amin'ny fahaboaboana, ka very ny fiandrianana maha-firenena azy ireo. Etsy andaniny koa dia simba ny hampanahin'ny olon'Andriamanitra ka tsy nahafikitra amin'Andriamanitra intsony izy. Ny fanoratana ny bokin'ny Apokalipsy zany dia fampiononana azy ireo amin'ny teny fampanantenana fa hisy fetrany ratsy ary tsy hanjaka mandrakizay ny herin'ny Satana eto amin'izao tontolo izao ity. Izany hoe haverin'Andriamanitra indray ny fitahinan'i Israely amin'ny alalan'ny Mesia ho avy, Jesosy Kristy zany. Raha jerentsika amin'ny ankapobeny ihany koa, ny faminaniana dia milaza indrindra ny fampanantenana omen'Andriamanitra ny olom-boafidiny fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny lasa, Andriamanitra ny ho avy, ary Andriamanitra manome toky ny olona fa tsy maintsy ho fongana ny herin'ny ratsy. Raha ataontsika indray mijery dia tamin'ny andron'ny amperora Romana atao hoe Domitien, misy moa milaza tamin'ny andron'ny Néron ihany koa, dia maro ny kristianina maty noho ny fanenjehana. Hitantsika amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny 7:10. Ary Jaona Apôstôly anisan'ny mpitariky ny fiangonana no natao sesitany tany amin'ny nosy atao hoe Patmos. Izy zany no nanoratra ny bokintsika. Mampiavaka ny boky Apokalipsy dia voalohany fampaherezana ny kristianina hianjedian'ny fanenjehana sy ny fampijaliana noho ny fahatokiany sy ny tsy fivadiany amin'ny Jesosy Kristy. Izany hoe tsy maintsy miaritra ny olom-boafidin'Andriamanitra. Ny iray faharoa, vokatry ny fanenjehana mafy dia miandry ny fanantenana ny famonjen'Andriamanitra ny kristianina. Io moa hitantsika amin'ny Salamo 1:7-4, izany hoe mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra ny azy. Raha jerentsika anatin'ny indray mpimaso araka nazavaintsika tamin'ny farany dia ny hoe eo amin'ny fizarany boky dia misy fizarana manodidina ny 7. Dia amin'io fizarana 7 misy paralèle 7. Dia raha raisintsika zany ny fiangonana 7, fiangonana miady, Apokalipsy toko faharoa hatramin'ny Apokalipsy toko fahatelo. Ny fizarana faharoa dia ny tombo-kase 7, Apokalipsy toko fahaefatra andininy fahavalo hatramin'ny toko fahavalo andininy voalohany. Dia ny tombo-kase 7, Apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa hatramin'ny toko faha-1:10. Dia ny adiny drakona amin'ny Kristy sy ny fiangonana, Apokalipsy toko faha-12 hatramin'ny Apokalipsy toko faha-15 andininy fahaefatra. Dia ny vilian'ny fahatezerana 7, Apokalipsy toko faha-15 andininy voalohany hatramin'ny andininy
no hatramin'ny andininy fa hatramin'ny toko fa 4 azafady. Apokalipsy toko fa 5 andininy voalohany hatramin'ny apokalipsy toko fa 4. Dia ny fa 4 rava Babilôna resy bibidia. Io any apokalipsy toko fa 7 hatramin'ny apokalipsy toko fa 7. Fizarana farany zany resy ny dragona lanitra sy tany vaovao apokalipsy toko fa 20 andininy fa 12. Reo zany fizarana. Fa amin'ny fizarana io misy fizarana le 7 amizay. De le fizarana 7 efa nresantsika tamin'ny farany fitiniko ny fizarana voalohany zany fizarana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy amin'ilay fiangonana 7 de ny fiangonana Efesosy miady amin'ny fampianaran-diso. Fiangonana Smirna enjeny sinagogan'ny Satana ny fiangonana. Fizarana fahatelo fiangonana Pergamusy monina eo amin'ny fitoeran'ny Satana ny fiangonana. Ny fizarana fahaefatra Tiatira miasa amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fizarana fahadimy fiangonana Sardisy tovelona nefa maty. Ny fizarana faha-4 Philadelphia varavarana mivoa amin'ny asa miseona. Ary ny fizarana fahafito farany de ny fiangonana Laodikia mihevitena ho manan-karena nefa mahantra. Raha mijery zay zany ny amin'ny fiangonana 7. Fa raha jerena indray ny tombo-kafe 7 amin'ny fizarana voalohany ahitantsika ny soavaly fotsy, zany hoe Kristy mitondra fiadanana no symbole ao ambadikany. Ny fizarana faharoa amin'ny tombo-kase de ny soavaly mena. Io zany de manondro ny fanenjehana ny mino. De ny fizarana fahatelo ny soavaly mainty. Ty indray zany dia fahavoazana ara-toekarena sy ara-barotra eo amin'ny fiainan'ny mino. Zany hoe voa ara-toekarena sy ara-barotra ny mino. De ny fizarana fahaefatra soavaly hatsatra. Ty indray zany aretina sy fahafatesana ho an'ny olona rehetra. Ty ry mpiara-miasa malala isany lasa saina mieritreritra ny coronavirus amin'izao fotoana zao. Tovitovy amin'ilay soavaly hatsatra ty ny zavatra mitranga iainantsika amin'izao. Aretina sy fahafatesana ho an'ny olona rehetra. Ty zany tsy hoe ny tsy mino ihany na hoe ny olom-boafidy ihany fa ty tena aretina miteraka fahafatesana ho an'ny olona maro. Tany États-Unis moa zany efa nisy ny atao hoe Black Death. Tovitovy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao ihany. Dia ny rehefa tapitra zany reo soavaly fotsy, soavaly mena, soavaly mainty, soavaly hatsatra reo de misy indray ny fizarana fahadimy vavaky ny voavono mitaraina ny fanahin'ireo nenjehina. Ary ny fizarana faha-4 dia fandravana ny voahary sy fanavotana ny mino anatin'ny 144,000. Zany hoe ravana zany zao tontolo zao de mitsangana ny 144,000. De ny fizarana fahafito farany fahanginana tany an-danitra. Raha raisitsika indray eo amin'ny fizarana fahatelo anatin'ny fizarana indray de misy ny tropetra 7. Inona daholo ny hita ao anatin'ny tropetra 7 eo? Loza amin'ny ray apahatelon'ny tany sy ny hazo ary ny ahitra. Ny faharoa loza amin'ny ray apahatelon'ny ranomasina sy ny zava-mananaina ary ny sambo. Ny fahatelo loza amin'ny ray apahatelon'ny ony sy ny loharano mangidy. Loza fahaefatra loza amin'ny ray apahatelon'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Fizarana fahadimy loza amin'ny tsy mino, valala, mpandringana. Ny fizarana faha-4 maty ny ray apahatelon'ny olona mpitaingina soavaly. De eto zany ny boky sy bokely sy hazo oliva roa. Dia ny fizarana farany amin'io lasan'ny tompo ny fanjakana, tsaraina ny maty, valim-pitia nomen'Andriamanitra ho an'ny mino. Ny fizarana manaraka indray dia adiny drakona amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Io zany fizarana fahaefatra indray raha raisitsika amin'ny fizarana mitsangana zany. Inona indray ny hita amin'ny adiny drakona amin'ny Kristy sy ny fiangonana io? Hita ao anatin'io voalohany zany de momba n'ilay vehivavy sy ny zanany ary ny drakona mena. Ny fizarana faharoa nazery ety ambonin'ny tany ny drakona ka nanenjika ny vehivavy sy ny zanany sisa.
vavy moa zany dia tsy iza fa ny fiangonana no lazaina amin'izay a. Dia ny fizarana fahatelo ilay bibidia avy amin'ny ranomasina, zany hoe mitsangana avy any amin'ny ranomasina indray zany bibidia. Dia ilay bibidia avy amin'ny tany mpaminany sandoka. Ranomasina moa zany manondro ny fahefan'ny zao a. Dia indray zany ilay bibidia avy amin'ny tany, io zany mpaminany sandoka. Dia ny fizarana fahadimy ny zanak'ondry sy ny 144 000 taoziona. Ary ny fizarana fahaenina filazantsara sy fitsarana. Io zany dia ny fotoanan'ny fidinjanany tany ataon'ny zanak'olona sy ny anjely. Zany hoe Jesosy Kristy sy ny anjely. Io zany ilay resaka ny fitsarana. Inona filazantsara ao? Fandresen'ny olom-boafety. Ny farany zany dia ireo voavonjy naharesy ny bibidia ka mihira fiompiana. Ty anisan'ny hira amin'ny apokalipsy zany misy ny karazana hira na salama. Ity anisan'ny tsara apokalipsy 5:12, andininy faharoa hatramin'ny andininy fahaefatra. Mba ho jerentsika 2 minitra fotsiny a. Apokalipsy 5:12 andininy faharoa hatramin'ny andininy fahaefatra, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita fa indro toa ranomasina fitaratra miharo afo ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny ranomasina fitaratra ny tana lokanga n'Andriamanitra ary mihira ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izay manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao. Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy matahotra ary iza ny tsy hankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsarana marina ataonao. Io zany salamo ao anatin'ny apokalipsy. Dia raha tohizantsika indray ny adin'ny miditra amin'ny fizarana manaraka indray tsika dia ny adin'ny dragona amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Amin'io indray zany ahitantsika ny ilay vehivavy sy ny zanany ary ny efa vitantsika teo azafady. Ny vilian'ny fahatezerana 7. Ny vilian'ny fahatezerana 7. Io zany ny 5 zany io raha raisitsika ilay fizarana nanaovantsika azy. Dia ny zavatra misy indray eo amin'ny tany vairatsy namely izay nanompo ny bibidia. Zany hoe tao tany zany izay nanompo ny bibidia dia efa ihara ilay fitsarana. Io zany valin'ny fahatezerana. Zany hoe misy fahatezerana 7 vokatr'ilay fanompoana ny bibidia teo. Ilay olona tsy naharesy io zany. Dia ny fizarana faharoa amin'ny ranomasina indray tonga rà maty ny tao amin'ny ranomasina. Eo amin'ny nono sy ny loharano tonga rà valin'ny nandatsahana ny ranomino. Eo amin'ny masoandro mandory ny olona ka miteny ratsy an'Andriamanitra ny olona. Eo amin'ny fizarana 5 anatin'io ny fiandrianan'ny bibidia Aizipito. Io moa zany dia mazava ho azy hoe ny Aizipito zany symbole ny fiandrianan'ny bibidia. 9 ny Ofrata ritra miomana ho amin'ny ady lehibe Haramagedona. Misy mpandinika maro mieritreritra hoe ity dia any Moyen-Orient no isian'izy io le ady amin'ny resaka rano, ny Jordana sy ny rehetrarehetra samy milaza ny heviny mpandinika maro. Dia ny farany ny rivotra vita faravan'ny voahary tanteraka. Zany hoe le rivotra zany no manondro an'izay. Dia aorian'izay ny 9 zany rava Babilona resy ny bibidia. Inona indray mitranga amin'izany faravan'ny Babilona sy faharesen'ny bibidia zany? Voalohany, fitsarana ilay vehivavy janga. Io zany manondro an'i Satana sy ny miaraka aminy. Rava Babilona lehibe, fahavoazana ara-pivavahana. Ny fahatelo, ny tomany azy ny mpanjaka sy ny mpandrahara, zany hoe fahavoazana ara-politika sy ara-toekarena. Zany hoe tomany zany vokatr'ilay faravan'ny Babilona. Zany hoe ny Satana sy ny firongony izay miaraka aminy satria misy faravana ara-politika sy ara-toekarena fahavoazana dia mitomany azy ny mpanjaka sy ny mpandrahara. Raha raisitsika amin'izao moa zany io dia manondro entité anankiray goavana izay manondro an'izy io. Ny fahatelo dia
Andriamanitra faefatra azafady, Andriamanitra efa nitsara amin'ny Babilôna noho ny amin'ny olona masina novonoiny. Ny fahadimy fiderana any an-danitra sy fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ity koa zany mitovy amin'le nilazaintsika teo anisan'ny tsara indrindra izy io. Dia ny fahaenina fandresen'i Kristy tenin'Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka. Eo zany mampiseho amin'izay ny fandresen'i Kristy. Tsy hoe tsy nandresy izy vao nitsangana tamin'ny maty Kristy fa nandresy. Eto zany no anehoana an'izay satria misy ady amin'ny herin'ny maizina eto. Ny farany dia ny adiny zanak'ondry sy ny bibidia resy ny bibidia sy ny mpaminanina. Fizarana farany ao anatiny io zany dia ny resy ny drakona lanitra sy tany vaovao. Inona indray no mitranga amin'izany faresen'ny drakona ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao zany. Voasambotra ilay drakona ny voalohany. Ny fanjakana arivo taona sy ny fitsanganana voalohany ny faharoa. Ny fahatelo ny ady farany sy ny faharesen'ny satana ary ny miaramilany. Ny fahaefatra hitranga ny fitsarana araka ny boky roa sy ny fitsanganana rehetra. Ny fahadimy lanitra vaovao sy tany vaovao indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ny fahaenina ny ampakarina vatiny zanak'ondry Jerosalema vaovao. Io zany milaza ny mino ilay Jerosalema vaovao. Midina Jerosalema vaovao sitraka an'izany mino rehetra. Ny fahafito farany ny fiainan'ny fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Io zany raha raisitsika izy. Hiditra amin'izay tsika amin'ny fizarana farany izay fanampanantenana amintsika mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy. Marina fa ambaran'ny Tompo fa isy ny fampahoriana mafy ahazony mino. Lazainy amin'ny Mateo 7:7 zany. Ary dia atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Oppression io zany. Ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Zany fampahoriana zany dia akoatra ny fijaliana iarahana amin'ny rehetra vokatry ny adi-pirenena. Firenena mitsangana mily firenena, ny mosary, ny kere, ny horohorontany, karazana tsunami. Ka ireo zany dia fizahan-toetra ny finoana hafikitra amin'ny fitiavana voalohany. Rehefa mitranga zany io oppression io dia eo no hamantarana ny olona izay mahafikitra amin'ny Tompo. Karazana fizahan-toetra zany. Toy ny maivana ihany ireo rehetra ireo raha mitaha amin'ny loza roa lehibe izay tonga manaraka reto. Inona zavatra hitranga manoloana an'izany? Ny voalohany, ny fahavetavetan'ny fandravana araka ny faminanian'i Daniel 2:12, ny 2:1-12, Daniel 2:7-7. Hazavain'i Paoly Apôstôly ao amin'ny Tesalonianina 2:2, 2:1-4, ny fisehoan'ilay lehilahinota izay tsy maintsy ho avy noho ny fihemorana lehibe izay ahazon'ny tany rehetra. Dia olona izay manohitra any Kristy. Ilay lehilahinota zany eto dia tsy hafa fa antikristy. Ary manandra-tena ho ambony no Andriamanitra, zany hoe izy dia mipetraka ambony ny toeran'Andriamanitra. Io zany ny faminaniana mahakasika ny fahavetavetan'ny fandravana. Amin'ny Apokalipsy 7:1-10 dia milaza azy io ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Zany hoe nahazo hery avy amin'ny dragona izy, dia Satana zany. Ka manjakazaka amin'ny firenena sy ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany izy. Firenena majinika hijaly, firenena lehibe tsy ahazo tombony fa samy anatin'ny fahoriana lehibe. Zany hoe Satana zany. Ao anatiny io ilay bibidia lazain'ny Apokalipsy 7:1-11 dia hanjakazaka amin'ny firenena sy ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Eto ary mpiara-miasa malala lasa saina mihitsy manoloana ny zava-misy ainantsika ankehitriny. Ny firenena farany izay mahantra dia tena mahantra. Satria misy fanjakazakana ataon'ny matanjaka. Za tsy manondro firenena eto hoe firenena ry le Satana na ry le dragona. Fa miteny fotsiny ny vokatry ny fanjakazakana. Ka eto zany dia izay tsy manana ny mariky ny bibidia dia tsy mahazo mividina mivarotra. Io zany natao mba hampahoriana ny kristianina amin'io fitrangan-javatra io. Eto misy olona izay tafaresaka tamiko. Mekely ihany satria za moa zany nanao vaksiny ny coronavirus. Manoratra amiko ilay olona amin'ny Facebook. Azafady président fa tsy 166 ve io tsindro nataonao eo amin'ny sandrinao io? Lasa ny saiko.
hoe atraiza zany ny fieveran'ny olona zay lazay ny tenin'Andriamanitra sy ny fieveran'ny olona mahakasika ny fiainany manokana. Ohatra midika zany hoe aza manao an'io ianao président fa 666 eny io tsindro nataonao na Johnson io na Covidshield io na Moderna io ninona zany dia 666. Tena zay marina ve ny lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ilay hoe tsy mahazo mividina mivarotra. Tsy izay no izy tompoko. Fa ilay hoe tsy mahazo mividina mivarotra tena fampahoriana ny kristianina io. Ary tsy zavatra mora ohatr'izany hoe manao tsindrony ianao dia tonga aminao ny 660, tsy izany io. Lazain'i Jesosy koa fa nanampy ny endriky ity fahavetavetana mitondra fandravana ity dia zao hanana ny mpaminany izy. Ary io mpaminany io dia hiasa amin'ny toeram-pivavahana samihafa. Dia ilay bibidia zany mba hitarika ny olona hanaiky ilay bibidia voalohany. Raha zany no mitranga, ny fahavalo zany dia hiditra ato amin'ny fiangonana. Amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny mpaminany sandoka. Inona ny ataony? Ny ataony dia hitarika ny olona hanaiky bibidia voalohany. Amin'ny Apokalipsy 7:12 faraka amin'ny folo hatramin'ny 9:7 dia miresaka amin'izany ka lazainy ho biby faharoa zay manana ny endriky ny zanak'ondry nefa miteny tahaka ny drakona. Zany hoe raha ataontsika amin'ny fiteny hafa, raha mpaminany izy zany dia hita amin'ny fomba fiainany fa ohatran'ny mpaminany izy miteny tenin'Andriamanitra, miteny zavatra fa zao miteny tahaka ny drakona. Zany hoe ny drakona masika, ny drakona manana ny heriny, tsy hita zany lay maha zanak'ondry azy satria mifanohitra ny zanak'ondry sy ny drakona. Ny drakona mahery vaika, ny zanak'ondry malemy fanahy. Zany hoe ohatran'ny endriky ny zanak'ondry nefa drakona ny tazana eo. Zany dia fitondram-pivavahana mandeha amin'ny olona ho andevozin'ny drakona. Io no izy. Fitondram-pivavahana mandevy olona ho andevozin'ny drakona. Eto indrindra ny mampatahotra ny fiangonana zay tsy kristocentrika. Raha vao tsy Jesosy no ivony amin'izay atao dia tadidio fa zava-doza be no ateraka izany. Tsaroana amin'izany ny fampitandreman'i Jesosy hoe mitandremy ianareo fandrao vao fitaky ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny zanak'ondry nefa ao anatiny dia amboadia te hamiraviry izy. Matio 7:15-10. Ny faharoa ao anatin'izany fampahoriana mafy mahazo ny mino zany dia ny loza faharoa zay hatra amin'izao tontolo izao. Io zany dia faharavana, cataclysme total. Lazain'i Jesosy ao amin'ny Matio 4:20-7 io sy amin'ny Lioka 1:20-15 hatramin'ny 9:20. Zao lazain'i Jesosy amin'ny Matio 4:20-5. Ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana dia tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Io moa zany misy fampianarana hebreo ihany le hoe misy karazana pilier anankiroa mitazona ny tany. Misy dôme eo amboniny eo, io dôme io misy ny lanitra sy ny tany zany hoe mitambatra manao dôme izy zany. Dia le pilier ity zany mitazona azy tsy horodana. Raha amin'ny fampianarana dia hoe rehefa hozongozonina ny herin'ny lanitra miraraka daholo ireo rehetra ireo. Ary amin'ilay dôme ambony indrindra iny misy ny masoandro, ny volana, ny kintana amin'ny ambony any. Fotom-pisainana hebreo trana iny be zany. Ka eto zany hozongozonina ny herin'ny lanitra. Ambaran'ny Lioka 1:20-5 hatramin'ny 9:20. Ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjana ka ho reraka ny fony olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Ity zany manoatra lavitra noho ny tsunami. Noho ny fandrosoan'ny siansa dia azontsika kokoa ny herin'ny fijaliana ateraka izany faharavana izany, na dia tsy takatry ny saina tanteraka aza ny fangirifirin' izany. Ny mpahay siansa mandre ny tenin' Jesosy eto dia milaza fa ho toy izany no iseho raha misy rambokitana meteorita vaventy milatsaka amin'ny tany ka mampikisaka ny aksa mihodina eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra misy meteorita zany mandeha any Braska ohatra,
Alabrasca any États-Unis io zany. Raha any zany no milatsaka izy, ataontsika hoe any amin'ny pôle nord zany milatsaka ny météorite anankiray dia mikisaka ny axe. Le axe moa zany no mahastable ny planeta misy antsika ity. Raha mikisaka io zany nareo any Frantsa zany mety makany Congo, ny aty Madagasikara makany Amerika, ny any Amerika makany Kenya. Inona naterak'izay dia fahavoazana amin'ny fikorontanan'ny planeta iray manontolo. Zay zany mety vokany. Ny mpanao siansa sasany indray dia milaza fa toy izany koa ny fampitena hitranga raha misy ady nucléaire ifamelezan'ny tany vaventy. Efa aoriana zany dia misy mieritreritra fa misy ady nucléaire eto ka misy fampitena hitranga. Ny sasany indray dia milaza fa raha mbola mitony fanimbana sy fanjifana, tsy misy fetrany tontolo iainana, dia hitranga ihany koa ny fahavoazana. Zany hoe hikisaka amin'ny toerany tany ka tsy ho amin'ny zotra anabakabaka orbite iodinany tsony fa andeha riotra lavitra ny masoandro. Zany hoe lasa maizina ny tany rehefa mandeha lavitra antsika ny masoandro vokatr'izany fiodinan'ny orbite zany. Ary heverina tsy hikateraka izany raha lavitra be antsika any masoandro vokatr'izany orbite zany. Misy namanay mba nanao sangisangy, izy mipetraka any amin'ny faritra California iny, mianatra aty Minnesota mangatsiaka mitovy amin'ny Canada, indraindray -40 degré. Dia zao ny filazany. Rehefa nandinika aho izy tsy mahamainy hely fa mangatsiaka. Tena mangatsiaka tsy azo hipetrahana. Dia samy me fotsiny moa ny eritreritra azy. Inona moa tiako ambara amin'izany? Hoe tiako ambara amin'izany dia ny hoe anisan'ny zava-doza ny hatsiaka. Mihoatra lavitra noho ny hafanana mahamay koa izy. Ny volana tsy ahazo fahazavana avy amin'ny masoandro intsony ary tsisy ny gravité eo amin'ny volana ka hihetsika tsy fantatra intsony ny ranomasina. Satria io zany misy fandraisany araka ny fandinihan'ny mpanao siansa. Hoe ny tara-pahazavana, ny volana mahazo tara-pahazavana masoandro dia stable ny gravité dia tsy mihetsika io fa raha zay zany dia misy ny fihetsehany. Ny force magnétique miaro ny tany dia ho foana. Zany dia hiteraka tsunami, horohorontany ary volcan goavana ary hikisaka sy hifindra ny havoana sy ny tendrombohitra. Jerentsika ny apokalypsy toko 4:4-5. Ary hoy ny soratra masina, ny herin'ny lanitra dia hozongozonina ka horeraka ny fon'ny olona hoy lioka. Ho voan'ny crise cardiaque ny maro ary apatrapatra eran'ny tany ny fatiny. Tsisy mpandevina fa toy ireny iangonan'ny papango na vantoren'ny olona. Io lazain'i Jesosy Matteo 4:20. Crise cardiaque mahatsiravina zany. Faharoa, fizarana faharoa na dia ao aza zany rehetra zany dia hoy Jesosy amin'ny mpianany, ary raha vao miandoza ny zavatra zany dia miandrandraka asan-draty ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Apokalypsy 1:17-20. Mifanohitra zany amin'izay voalazantsika teo ny zavatra mitranga. Raha nolazaintsika fa hisy ny fahoriana. Anatin'ny fahoriana hipoitra ny fahavetavetan'ny fandravahana. Anatin'ny fahoriana hitranga ny loza faharoa, hiteraka faharavana zany. Fa ny zavatra mitranga kosa ho an'ny mino na dia eo aza zany rehetra zany hozy Jesosy dia raha vao miandoha zany zavatra zany miandrandra ka asan-draty ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Zany hoe tsy fotoanan'ny fisaonana an-dranomasy zany fa fanantenam-panavotana. Inona ny toky anananao miatrika an'izany loza zany sy ny fangirifiriana rehetra izay mety mahazo anao. Hoy ny tompo amin'ny fiangonana tany Philadelphia. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ho fizahan toetra izay monina ambonin'ny tany. Apokalypsy 7:10. Ho zahan toetra ianao anatin'izany, nefa hiseho amin'ny voninahitra kosa. Tahaka ny volamena latsaka anaty vovoka ny mino amin'izany. Ahoana ny azahoanao antoka an'izany?
Paoly apôstôly manambaran'izany ry havana. Zao nambarany Kolosianina 4:7-7. Fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Rehefa iseho Kristy fiainanareo dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Volamena sedraina amin'ny afo, asiana sidra, esorina fakofako rehetra, ary rehefa tonga zany dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra. Rehefa avy mandalo an'izany fahorian'izany, maty ao amin'ny Kristy, miafina ao amin'ny Kristy, ao anatin'izany tsika. Ankehitriny izao dia efa ao amin'ny Kristy na ao amin'Andriamanitra ny mino azy. Mbola hita miaina eto ihany nefa izy tahaka ny olona rehetra, fa ny tena marina ny aminy dia izao, efa ao amin'ny Tompo izy ka hiara-miseho amin'ny Tompo amin'ny fiaviany. Apatokiana lehibe no ilazan'ny Paoly amin'ny Korintianina 2:5-7. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao ireo. Araka ny resantsika teo mahakasika ny ambaran'ny tompony amin'ny fampahoriana. Jesosy indray eto dia milaza amin'ny fizarana faharoa fa na dia eo aza zany dia ambaran'i Jesosy amin'ny mpianany fa misy ny fanantenam-panavotana. Ny fahatelo, ny olona zay sady tsy ao amin'ny Tompo no tsy mibebaka dia ho tratry ny nenina sy ny tahotra. Ny ray voalohany zany, ho avy ny fahoriana, ho avy ny sedra mahamay. Rehefa mitranga zany, mizara roa ny olona. Ny ray ao amin'ny Kristy, ny ray tratra ny fahaverezan-kevitra, krizy kardiaka, maty. Fa eto indray dia misy ny karazan'olona zay sady tsy mibebaka no tsy any Tompo. Ny tahotra ny loza mahazo ny tany efa tsy anerana, nefa mbola ao ihany koa ny tahotra ny famantarana ny zanak'olona. Ahoana ny ilazan'ny Apokalipsy an'izany amin'ny Apokalipsy 5:5-7. Zao no ambarany: ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery, mba amin'ny andevy sy ny tsy andevy rehetra, dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza no mahajanona. Io zany zavatra hitranga amin'izany. Ho an'ny tsy mino zany, ho an'ny tsy mibebaka zany, ho an'izay tsy ao amin'ny Kristy, dia ho tratran'izany fahatezeran'ny zanak'ondry zany izy. Reto sokajin'olona reto dia manana fahefana eto amin'izao tontolo izao, fa nampahory ny fiangonan'i Kristy, dia hita koa ny tavan'ilay nolaviny sy nankahalainy ary nenjeny izy araka ny tenin'i Jesosy. Zany hoe misy sokajin'olona le voalazantsika reo. Zao voalaza Matteo 4:7-8. Ary hitany zanak'olona amikery sy ny voninahiny lehibe amin'ny rahony lanitra izy. Reo zany le voalazantsika teo hoe reo karazan'olona tsy ao amin'ny Tompo, tsy mibebaka, sady tratry ny nenina izy, no matahotra ny zanak'ondry. Nefa na dia miafina aza izy tsy afa-miafina, tsy afa-mandositra, satria ambarany Matteo 4:2-7 eto fa hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahiny lehibe ao amin'ny rahony lanitra izy. Raha nambarany Apokalipsy 5:7-7 teo, ka miteny izy makany anatin'ny vatolampy izy, lavaka sy vatolampy, dia miteny hoe mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Dia ambarany Matteo fa nahita ny zanak'olona avy amin'ny kery lehibe, zany hoe tsy nahatakona azy ilay vatolampy, azafady tsy nahafaty azy ny vatolampy, ary ilay lavaka ny efenany tsy nahasarona azy. Saingy tsy fanatitra tava amin'ny Tompo izy, araka ny tenin'i Paoly. Ahitany Tompo izy, ny rehetra ahitany zanak'olona fa tsy fanatitra tava. Zany hoe misy heviny zany, mahita sy ny tsy mifanatitra tava. Mahita dia ny hoe mahatazana fotsiny hoe iny izy avy any.
fa eto dia tsy fanatritava amin'ny Jesosy Kristy. Zao no lazain'ny Paoly Apôstôly. Hiharan'ny fahaverezana mandrakizay lavitra ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny izy. Tesalonianina 2:1-7. Zany hoe rehefa mitranga zany io ho an'ilay tsy mibebaka, ho an'ireo olona zay tsy ao amin'i Kristy dia ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny fanatrehan'ny tompo no fiainana mandrakizay, fa ny fahaverezana kosa tsy hatrehiny. Zany io zany tsy hanatrika ny very, fa ny fiainana mandrakizay no anatrehantsika ny tompo. Fa zao no lazan'ny Paoly Apôstôly amin'ny Tesalonianina 2:1-9-10. Fa zavatra marina, amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana zay mampahory anareo, ary ny hanome fitsarana anareo sy anay zay ampahoriana kosa. Rehefa iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny, amin'ny afo midedadeda, hamaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra, zay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, dia olona zay haran'ny famaliana marina, dia fahaverezana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny. Rehefa tonga izy, Jesosy zany, mba hankalazaina eo amin'ny olona masina sy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro zany, satria ninoana ny fanambaranay tamin'ireo. Ninoana ny fanambaranay tamin'ireo. Iza no ajanona? Hoy ny fitomanian'ireo olona zay niafina tany anaty lavabato. Tsisy hajanona reo fa hiharan'ny fitsaran'Andriamanitra ary tsy hisy fibebahana intsony. Eto zany tsy hoe rehefa tonga Jesosy dia mbola hiteny mbola hibebaka ihany zay fa mamindrafo aminay, mamelany elokay, tsy fahalalana ne tompoko na tonga anay nanao an'ireny. Mba omeo seconde chance zay, omeo chance farany zay Jesosy, fa mbola hiova zay tompoko raha pitso. Tsia tompoko. Eto dia tsy misy an'izany intsony. Tsy misy ny fotoana hibebahana intsony. Hiara ny fitsaran'Andriamanitra ny olona tahaka izany. Ny taranaka Davida sy ny zanak'Israely no afaka mibebaka, dia noho izy nomen'Andriamanitra ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana, zay nanala ny fiavonavonany fony sy ny fahamaizinany tsy finoany. Nahoana moa lazaina hoe ny taranaka Davida? Raha misy ry havana ny olona zay nahay nibebaka, raha misy ny olona tena nanatona ny tompo tamin'ny fahadisoany rehetra dia Davida, ny akeliko teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany fiekekeliko zany hitantsika amin'ny salamo maro zay ataon'ny Davida mpanjaka. Salamo 150. Amrony fomateo Andriamanitra. Anisan'ny tena tsara zany. Eto zany dia mila fanatrehana lalina sy fahasoavana ny hatanteraka ny tenin'ny tompo amin'ny Apokalipsy hoe: indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tenan'ny Jiosy, ka anjizy fa mandainga, indro hataoko tonga iankoka eo anoloan'ny tongotrareo reo, ka ho fantany fa izaho efa tianao. Apokalipsy 7:7. Eto zany, ilay kristianina marina, ilay nijoro amin'ny fahamarinana, ilay ao amin'ny Kristy, dia izy indray no iankohofan'ireo olona ao amin'ny sinagogan'ny Satana. Hataoko tonga iankoka eo anatrehan'ny tongotrao reo, ka ho fantany fa izaho efa tianao. Zany hoe ahariharin'i Jesosy eto fa miavaka ny mpanompony, miavaka ny azy. Ilay sinagogan'ny Satana tary nandatsa ny olon'Andriamanitra, nanao tsinitsinina ny olon'Andriamanitra, nampiseho ny fahatezerany sy ny fanenjehany ny olon'Andriamanitra. Fa ho avy ny andro, araka ny voalazan'ny Apokalipsy 7:7, fa ho avy indray izy ireny ka iankoka eo anoloan'ny tongotrareo, ka ho fantany fa izaho efa tianareo hozy Jesosy. Apokalipsy 7:7. Zany hoe tsy misy teny toy izany ho an'ny mpanaraka ny Bibidia, na ny voalohany na ny faharoa. Manaraka ny fahazavan'izao tontolo izao, zay andrianiny sy notadiaviny izy ireo. Zao no lazain'i Jesosy amin'ny Matio 7:2-7. Koa amin'izany miambena ianareo, ka miomana ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Eto zany, mba tsy ho tarana isika tahaka nyreto olona ao amin'ny sinagogan'ny Satana reto. Reto olona zay milaza ny tenany ho ao amin'ny Kristy nefa amboadia mitoha.
na koa ireo olona izay tsy mety mibebaka nefa koa tsy manaiky ny fitarihan'ny tompo. Misy ohatra efatra ampianarin'i Jesosy hanazavany fiambenana sy ny fiomanana tokony hananany mpanaraka azy. Mampianatra momba ny fiambenana Jesosy. Efatra ny fampianarany. Voalohany, ny aviavy manaraka manambara fa akaiky ny lohataony. Misy zany io aviavy manaraka efa akaiky ny lohataony. Zay zany dia mila miomana fa tsy maintsy ho avy. Ny faharoa, ny fiarahamonina nisy an'ny Noa rehevo niady-piainana ka tsy niraika amin'ny loza ho avy. Zavatra nitranga dia zao. Efa niteny Noa nabebaka ny olona fa ho avy eny safi-drano hoe rehevo niady-piainana izy tsy niraika amin'izay loza ho avy. Zany ve dia mba ho tanteraka, zany ve dia mba izy, zany ve tsy resadresaka fotsiny. Ny fahatelo, ny fanjakan'Andriamanitra ny olom-bofidiny dia samy amin'ny fotoany avy. Azafady, ny fakan'Andriamanitra ny olom-bofidiny dia samy amin'ny fotoany avy. Andriamanitra zany tsy hoe izy ny manana ny programa akan'ny olona. Fa tsika zany mila miambina. Misy ny lasa aloha, misy ny efa akaiky handeha, ary misy mbola taratara ny fotoana handehanany. Miankina amin'ny tompo zany. Maro ny efa akaiky atsika no efa lasa. Ary misy ny olona izay tsy maintsy handeha. Rovinany andehanantsika amin'ny fotoanan'ny tompo no andehanantsika ry mpiara-miasa malala. Ny fahaefatra, ny mpangalatra manamy trano dia manafika tampoka. Io zany lazany Jesosy azy. Jesosy zany milaza hoe tahaka ny fiavian'ny mpangalatra izy ka ho avy manamy trano. Io no lazany Jesosy azy. Fa ny any mahafinaritra amin'ireto fiambenana ireto dia ny hoe ny fakan'Andriamanitra ny olom-bofidiny dia samy amin'ny fotoanany avy. Inona no lazain'ireo fanoharana ny lazaintsika ireo? Tena azo antoka fa ho avy ny zanak'olona. Ary azo antoka ny fiavian'ny lohataona. Tahaka ny fahazahoana antoka ny fahatongavan'ny lohataona zany ny fahatongavan'ny zanak'olona. Tsy maintsy misy ry havana ny lohataona. Na dia eo aza ny ririnina, na dia eo aza ny fotoana, tsy maintsy misy foana ny lohataona. Koka tsy voafitaky ny fiarahamonina izay tsy miraharahany amin'Andriamanitra sy ny zanak'olona. Misy fiarahamonina anie ka tsy mba mivavaka e, tsy mba mieritreritra an'izany Andriamanitra zany e, tsy miraharahany izay ho avy e. Raha mbola tafajanona ianao fa tsy nalain'ny tompo dia miomana fa famohamandry ho anao ny fakanany teo akaikinao. Sonnette d'alarme ho antsika ny fahalasana ny hafa ny aloha lalana antsika. Satria raha misy ny lasa dia tsy maintsy handeha koa isika. Roviana any tompo ny fotoana. Miambena fa aza avela ho tampoka aminao ny fahatongavan'ny tompo. Ny zavatra mahavariana koa moa amin'ny fiainantsika andavanandro dia indraindray ny te handeha tsy lasa, ny te hijanona lasa. Inona no ataony mino hiambenana sy hiomanana ho amin'ny fahatongavan'ny zanak'olona? Ny miambina sy miomana dia olona izay miaina feno ny maha-efa ao amin'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe sady tsy ety no tsy any izy ka toy ny very fanambola velona. Maro ny olona miaina toy izany ka manao ny any an-danitra ho fialana ny andraikitra izay andrahan'ny tompo ny mino azy. Ho fanasiny tany sy fahazavan'izao tontolo izao. Tsy izany fa izao. Sady any no ety isika. Any aloha va ho ety. Efa any ka afaka ho ety. Zany fototra ara-teolojika goavana nanoratan'i Paoly ny epistilo an'ny Efesiana. Efa napetrak'Andriamanitra any an-danitra miaraka amin'ny Kristy isika, hoy Paoly apôstôly amin'ny Efesiana 4:1-5. Ka noho izany dia afaka mandeha miendrika ny fiantsoana eo amin'izao fiainana izao. Efesiana 4:1-5-7. Noho izany dia mifahatra mafy amin'ny ady atao amin'ilay ratsy, mitafy ny fidian'Andriamanitra. Efesiana 5:1-5-7. Averiko indray mandeha. Efa napetrak'Andriamanitra any an-danitra miaraka amin'ny Kristy isika. Zany hoe tsika mbola velona eto fa efa apetrak'Andriamanitra any an-danitra sady. Efesiana 2:5. Zany hoe efa ao amin'ny Kristy. In Christo hozy ny mpanao teolojia.
ary mandeha mendriky ny fiantsoana amin'izao fiainan'izao. Zany hoe tena mitoetra marina amin'ny fiantsoana, tsy voahozongozona ny fiantsoantsika, na dia eo aza ny fahasarotana misy amin'izao tontolo, tsy voaongotra, tsy voahozongozona ny fiantsoana. Efesianina 4 hatramin'ny Efesianina 5:7. Ary ny farany mifahatra mafy amin'ny ady atao amin'ilay ratsy, mampiasa na mitafy ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Le hoe ampiasa avokoa ny fiadian'Andriamanitra azahoana mifahatra amin'ilay ratsy. Farany ry havana, ny fandehanana amin'ny fiambenana sy ny fiomanana ny amin'ny fiavian'ny tompo dia tao ny fanarahana sy fiainana ny famantarana ny zanak'olona, izay voalaza amin'ny Mateo 4:20 hatramin'ny 9:30. Zany hoe ny fiainan'ny mpiambina dia tarafina amin'ny tarihin'ny famantarana ny zanak'olona. Tsara vahana ny famantarana izay entina manondro ny zanak'olona, atao amin'ny teny grika, io moa zany somary forme objective, sy ny famantarana izay anambarany zanak'olona ny tenany, forme génétive subjective. Sahala amin'ny hita eto, tsy famantarana manondro an' Jesosy no resahana eto, toy ny hoe fahazavana miteraka azafady, fahazavana mitarena hazo fijaliana mamirapiratra mameno lanitra, na kintana lehibe asetry ny hitany magy, na tselatra avy any antsinanana ka hatrany andrefana, na anjely marobe toy ny any Betlehem. Tsy famantarana manondro an' Jesosy zany resahana, toy ny hita fa ilay Jesosy Kristy tenany. Lazaina eto dia famantarana izay anambarany zanak'olona ny tenany amin'ny olona rehetra. Efa nataony zany tamin'ny mpianatra Rola tany Emaosy, tamin'ny famakianany mofo izay nampahatsiaro azy ny fiaraha-misakafo ny alakamisy masina sady naneho azy ny holatry ny tanany. Ny ambaran'izany dia zao ry havana, tena tanteraka sy hita ny amin'ny Jesosy Kristy. Io zany no fampianarantsika. Mankasitraka antsika afaka nanaraka hatramin'ny farany. Misaotra indrindra Président, mankasitraka indrindra tompoko. Sarany ianao fa tena manan-karena be ty bokina Apokalipsy ity. Dia misaotra indrindra tompoko. Asa raha azonao averenina somary aingana be moako le izy, azonao antsotra-terina le fiandrasantsika an' Jesosy amin'izao taonjato iainantsika izao, amin'ny teny fohy zany ny zavatra efa hitantsika, fomba fiandrintsika azy, tsika kristianina zany. Tena marina io dokotera, tsara tokoa moa zany le fiomanana. Ny zavatra efa nitranga aloha zany no resahantsika. Ny zavatra efa nitranga zany aloha ny fiomanana omeny Jesosy dia ny amonoa rehevo ny ady-piainana ny olona. Amin'izao fotoana izao mitovitovy amin'izany mbola fiainantsika amin'izao. Tototry ny asa, ny fivelomana, indraindray mihena ny fotoana ahafahana miaona amin'ny tompo. Na amin'ny alalan'ny vavaka io, indraindray ny vavaka dia fohy, indraindray tsisy fotoana tena ametrahana ny fiainana eo anatrehan'ny tompo. Io no heveriko fa anisan'ny aretina mety mahazo antsika ankehitriny. Indrindra koa moa zany ny fibosesehan'ny adi-panahy maro samihafa, ka le adi-panahy no lasa ambony miohatra amin'ilay Jesosy Kristy izay mampanantena fandresena antsika. Ka amin'ny fiambenana zany dia ny fiadian'Andriamanitra no tsara indrindra. Io zany le lazain'ny Efesianina, lazaintsika teo ny Efesianina 4:20. Hitafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra mba ahafahanareo mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly dia tanisainao daholo ilay fifaharana. Ary io anisan'ny tsara indrindra io le fiadian'Andriamanitra omena amin'ny Efesianina 4:10 hatramin'ny 5:20. Io tena anisan'ny lesona anankiray raha ohatra moa zany ho tanisaintsika dia azontsika hiverenana, ataontsika koro manaraka mahakasika ny fiadian'Andriamanitra. Hoe inona kay ny tena ambaran'io dia ahoana ny ahafahantsika mampiharitra azy amin'ny fiainantsika ankehitriny. Ny azo antoka zany dia ny hoe tsy maintsy ho tanteraka io.
tsy maintsy ho tanteraka ny fiaviany tompo satria lazainy Jesosy hoe tahaka ny hazo manarika izy io, zany hoe amin'izao fotoana izao dia efa hitantsika sahady fa eo ilay tsy maintsy tanteraka ny zavatra mpanantenaina tahaka ny hazo izay manarika, zany hoe vao miandohany lohataona. Zay zao amin'ny lalana Tsirabe iny dia mahita fa mamelana ny paiso ny paoma rehetra, dia efa manantena zany tsika fa tsy maintsy hinana paiso amin'ny volana Desambra. Ny aty Madagasikara fa nareo mety mbola tsy mitovy amin'izay ny toetra ny satria mangatsiaka ny any amin'io fa ny aty Madagasikara ny resahako. Dia efa manantena zay zany fa hinana paiso amin'ny volana Desambra. Tsy maintsy io zany. Tsy misy hoe tsisy paoma zany, tsy misy hoe tsisy paiso zany satria efa mamelana izy. Ka ohatran'izay koa zany amin'ny fahatongavan'ny tompo. Dia ny Efesiana io zany arotsika iverenana io dokotera raha irinareo ny mbola nitsika azy amin'ny fotoana izay mampety anareo dia ny fidian'Andriamanitra mihitsy no resahantsika. Tafiditra anatiny io moa zany ilay fanamboleny devoly. Misaotra Président dia mankasitraka fa dia tena ho eritreretina ny anohizana zany. Misaotra tompoko. Vonona foana. Fa dia misaotra tompoko ny amin'ny fahavononana sahady. Mankasitraka indrindra tompoko misolo tena ny komity moa ny tenako amin'izany. Raisoariny Jodrano avy amin'ny tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana ane hamasina anareo samy tanteraka. Ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Mirary soantsika rehetra tompoko samy tahin'i Jesosy dia mirary soa amin'ny ady atrehintsika tsirairay any amin'ny toerana misy antsika ihany. Mankasitraka indrindra Président. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko dia mirary soa. Miarahaba daholo tompoko. Miarahaba. Eto kaiketykandra fatolava. Tsika rehetra koa fa mifanohana am-bavaka fa zava-dehibe ny fifanohanana dia mankasitraka. Misaotra tompoko. Mirary soa dia samy ho tahidy daholo indray a. Misaotra tompoko samy tahidy Jesosy io. Mirary soa tahin'i Jesosy. Tompoko tahin'i Jesosy daholo io.